Ry havana malala, fifaliana indray no iaonana amintsika amin'izao fotoana izao. Ary ao anatin'izany fifaliana izany no iarabana antsika tsiraray avy isambatan'olona. Andeha mialoha ny izarana ny tenin'Andriamanitra, anondrika ny lohantsika isika ivavaka. Ry Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tianay ary mihevitra anay olombelona. Amin'ity androany ity dia andray hery sy lesona avy amin'ny teninao zahay, ny fanahinao masina anie, ampahery anay mandrakariva ary anazava sainanay, hitaridalana anay, atsapanay ny fitiavanao. Misaotra Kristy eo. Amen. Ry havana malala, omaly isika dia niresaka fa Andriamanitra dia Andriamanitra tia fiarahamonina. Ary amin'izany maha Andriamanitra tia fiarahamonina, tia miaramonina izany, dia te hiaramonina amintsika mihitsy Andriamanitra. Mandrakariva dia miantso atsika izy. Mandrakariva dia mitady atsika izy. Fa matetika kosa isika dia mihery an'Andriamanitra. Matetika isika dia miafina an'Andriamanitra. Mazana isika mandositra an'Andriamanitra. Toa manalavitra azy mihitsy aza. Ao amin'ny Mateo 1 izay efa niresahantsika omaly, ao amin'ny andininy fa 7:20, dia milaza mazava ny tenin'ny soratra masina manao hoe: indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuel, zany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Ny dika teny ombonana eto Madagasikara na ilay hoe Baiboly Diem moa dia milaza mazava hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Miaraka. Mba azonao antsaina ve ry hava-malala? Azonao antsaina ve na mba efa noeritreretinao zany hoe Andriamanitra miaraka aminao? Andriamanitra miara-mandeha aminao. Tsaroko tantara anankiray, tantara mampihetsi-po izay voarakitra ao amin'ny soratra masina. Vahoaka iray manontolo, vahoaka izay voagejan'ny fanandevozana, voagejan'ny fanompona mafy. Tany Egipta no nisehoany izany tantara izany. Dia izao no lazain'ny soratra masina rehefa mitantara n'ilay toejava mitranga izy ao amin'ny Exodosy 1. Exodosy 1 ka ny andininy 9 sy ny 10. Izao no fivakin'ilay teny. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta, izay tsy nahalala an Josefa. Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika. Andeha hanaovantsika hevitra ireo. Fandrao hiamaro izy, ka raha tahiny isy ady,
dia omba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Zany ny toejavatra nisy. Ary eo amin'ny 17 aza dia izao ny fanambarana, dia nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely. Ny 17 fa nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy. Nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy. Dia tamin'ny feta sy ny briky mba ny fanompona rehetra ny antsaha, dia ny fanompona rehetra izay nampanompony azy fatratra. Ava-malala, izany endry mpangejana izany, izany endry mpangejana izany no niainany reto vahoaka marobe nandritra ny vanim-potoana ela. Manoloana an'izany toejavatra izany anefa dia tsy mitaza-potsy ny Andriamanitra, tsy mipetra-potsy ny Andriamanitra, sady tsy hoe tsy afaka manao ininona na inona Andriamanitra, fa ao amin'ny Exodosy 7 manomboka eo amin'ny 7 dia izao ny zavatra voalaza maneho ny fihetsik'Andriamanitra, maneho ny fihetsepon'Andriamanitra, maneho ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra. Inona ary ny zava-nisy? Exodosy 7:7. Ary Jehova efa hitako, ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahoren'ny oloko izay any Egipta. Efa hitako tokoa ny fahoren'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataony ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelo-ny. Eo amin'ny 9 dia efa nidina aho izao hamonjy azy. Ry ava-malala, mba azonao an-tsaina moa izany hoe Jehova midina. Jehova midina mba hamonjy ny olony. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko, efa reko ny fitarainany. Eny, fantatro ny alahelo. Dia efa nidina aho izao hamonjy azy. Jehova Andriamanitra, lay mpahary, dia midina mba hamonjy. Hitan'Andriamanitra amin'ny fahoriana. Hitan'Andriamanitra fa tsy miafina aminy ny fijalian'ny olona. Fantany ny alahelony ary reno mihitsiny, eno ny fitarainany. Dia indro izy midina hamonjy azy. Efa fantatsika loatra tamin'ny fiarahana tany aloha fa noho ny tsy fankatoavana dia indro fa nahatsapy izy mivady fa mitanjaka any amin'ny Genesis 7:7. Noho ny tsy fankatoavana dia voaozona ny tany. Genesis 7:9 dia miresaka mihitsy manao hoe ary koa izy tamin'ny vehivavy, hahabe dia hahabe ny fahorianao aho. Eo amin'ny 7:10 eo amin'ilay Genesis 7, voaozona ny tany noho izay nataonao izany, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Na dia eo aza izany rehetra izany, ry ava-malala. Na dia eo ara ny fahoriana mangeja, na dia eo aza ny fanompona mafy sy fatratra, rehefa mitaraina ny olona, izany hoe mitodika any amin'Andriamanitra, dia indro Jehova midina hamonjy. Na teo aza ny ozona nahazo na tonga fahoriana, dia indro Jehova misalovana mikarakara. Ao amin'ny Genesis 7
andininy faharaiky amby roapolo, Genesis toko fahatelo ary ny andininy faharaiky amby roapolo, dia zao ny zavatra voalaza. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Sary mahafinaritra loatra, fitiavana kanto loatra, tsy hoe ny sahirana nanamboatra akanjo fotsiny Andriamanitra dia nilaza nanao hoe ity ny efa vita ny akanjo ity anaovy. Tsy hoe ny sahirana fotsiny izy dia nanolotra hoe ity anjaranareo indray manao azy, ity anaovy. Fa Andriamanitra mihitsy no mbola nampiakanjo azy ireo. Ry hava-malala, Andriamanitra midina hamonjy, Andriamanitra mampiakanjo, Andriamanitra manao an'ilay fitafiana mihitsy, manamboatra, manao an'ilay akanjo, dia manolotra an'ilay akanjo ho an'ny olombelona. Andriamanitra midina mba hamonjy, Jehovah Andriamanitra mampiakanjo, dia hampitafy azy ianao izy, dia hampitafy antsika ilay akanjo-pahamarinana, ilay akanjo-pakatoavana. Jehovah te hiara-mandeha amiko sy aminao, ary rehefa miara-mandeha aminy isika dia tsy ny akanjo malotontsika sy ny akanjontsika izay tsy lafatra no tiany hiarahana amintsika, fa akanjo hafa kely tiany hampitafiana azy ianao, izany akanjo-pahamarinana ny Jesosy Kristy izany. Rehefa noafahana avy tao Egipta ny zanak'Israely dia tsy hoe nandeha amin'izay fotsiny izy na nytenenin'i Jehovah hoe tafavoaka ianareo zao mandehana amin'izay. Tsia, fa indro Andriamanitra mbola teo foana niara-nandeha tamin'ny zanak'Israely. Dia izao no ambaran'ny soratra masina ny amin'izany fiaraha-mandeha izany. Exodosy toko 17, Exodosy toko 17 ary ny andininy faharaiky amby roapolo. Zao no voambara. Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro raona raha atoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fanazavana ho azy. Ry havana, mety mieritreritra ianao manoloana an'izao fahoriana sy fahasahiranana samihafa eo amin'ity planeta tany misy atsika ity, na izao fahoriana sy fahasahiranana samihafa izay mianjady amin'ny taranak'olombelona eto amin'ity fiainana ity. Mety teny mihitsy ny angamba ianao ilaza hoe aiza Jehovah? Moa tsy miaino intsony va izy? Tsy hita intsony va izy? Aiza Jehovah? Izao fanambarana ao amin'ny Jaona toko 5, Jaona toko 5 ary ny andininy 7 amin'ny telopolo. Dinionareo ny soratra masina, ireny no manambara. Izany soratra masina izany no manambara ny Jesosy Kristy, manambara ny Jehovah Andriamanitra ilay nitarika ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dinionareo izany, andeha ho dinitsika izany, fa ao no ahitantsika an'Andriamanitra. Mety ilazitsika hoe aiza izay andro rahona hitarika ny disiny andro afo hanazavany lalan'ny fiainana. Eny, mety tsy ahita andro rahona hanazavany hitarika atsika isika, ary mety tsy ahita ny andro afo intsony tokoa hanazava ny dia. Saingy izao nomena asianao ny teniny hitari-dalana antsika mandrakariva. Ny mpanao salamo dia milaza mazava
ao amin'ny Salamo fa 7:10 ny andininy fa 5:00 manao hoe fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ry hava malala, mazava ny tenin'ny mpanao salamo ny andininy fa 5:00 amin'ilay salamo fa 7:10 fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ry hava malalo, andeha raisy ny tenin'Andriamanitra fa izany no mpitaridalana azo antoka indrindra eo amin'izao fiainana izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raiso ny tenin'Andriamanitra ao ampira. Jeremia 5:20 dia manambara: hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan'ny foko. Ahita fifaliana sy fiadanam-po eo amin'ny fandraisana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny izao sy anao. Andeha hiaraka anondrika ny lohantsika isika mivavaka. Ray masino misaotra fa na dia ao anatin'ny ady sarotra sy ny mafy ara ny olombelona amin'izao vanim-potoana farany izao, dia tsy mandao ianao, eo foana ianao mitaridalana anay amin'ny alalan'ny teninao, mibitsika aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Tehirizo zahay Tompo, ho lehilahy sy vehivavy mpankatoa ary ho tia ny miara-mandeha aminao. Misaotra Jesosy io. Amen.